Panjifany Airtel miisa 3 indray kosa no nazy loka tao anatin'ilay lalao fankiza izay miditra teo amin'ny andiany faha 3 moto scooter moa no loka azony tsara vitana voalohany tolakandro no nitanterahana ny fizarana ny loka natao tetsy amin'ny foibe ny Airtel tetsy Akorondrano. Rasafy Mandimby Henjo no nanomboka ny larana voalohany tamin'ny lalao fankizy faha 13 moto scooter vaovao no natolotry ny Airtel azy io tolakandro io. Naneo ny afaliny ary ity mpandresy ity tamin'ity lalao fankizy ity. Ahoana ny fomba nilalovanao na zavona an'ilay izy? Lalao foana dia rehefa mba misy point dia atsolo zareo. Ianao ve manokana fotoana mihitsy hoe ilalovana an'ilay fankizy? Tsy dia misy fotoana loatra fa rehefa hoe malalaka dia manao foana. Mbola misy le chrono amin'ilay lalao fankizy mbola ilalao ve ianao? Anao ka, anao. Eritreritry ny hakan'ilay fiara mihitsy hoe? Izay ny tanjona aloha satria efa mba nanao milalao dia manjary rehefa tapaka dia ohatran'ny tsy mety alao manao hatramin'ny farany. Tsy sarotra ve ilay lalao fankizy? Mora be. Vata fampangatsiahana kosa no loka faharoa ary isan'ny naify ho an'ny fahatelo. Mpanjifa 10 hafa kosa samy nahazo USB modem avokoa izay mpandresy tamin'ity lalao fankizy faha 13 ity. Mbola mitomo izany lalao izany ary fiara vaovao no loka goavana miandry ireo mpanjifa ny Airtel amin'ity lalao fankizy ity. De tapitra atao anatin'ny fanadadiana iny ihany koa moa ny fiarahantsika tamin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy fisaorana ianao nanaraka indray ny vaovao antsika hatramin'ny farany mbola mitoetra ny kosa ireo fandaharana eto amin'ny fahitalavitry matv ny vaovao amin'ny fampelezan-kevitra rosanao avy hatrany aorianan'izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandra-pitafa ho indray ny tenako tompoko lahy sy tompoko vavy.